Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona feno Nazareta. Mbola natratrara antsika izao maraina vaovao zao indray, afahantsika izara zay efa nilazaiko tamintsika omaly fa zao vao manana fahafahana ny amin'ny fijorana vavolombelona, ny amin'ny fahafolo-karena ivavaka antsika tompoko. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra o, mbola velim-pisaorana sy mankalaza anao zay dada o, satria tonga indray ny anambarako ny hatsaranao, tonga indray ny fotoana nandratako avy ny anaranao tompo, ka dia mangataka ny fanatrenao feno, mangataka ny fanahinao masina hidiny eto, mangataka anao a Jesosy ampiteny ny molotro ary ampatsiahy ahy ny zavatra rehetra. Esory ny tsy avy aminao rehetra tompo, ny herin'ny manofinofiko esory Jesosy eo. Fa aoka ianao rery ihany no hisandratra, aoka ianao rery ihany no hisandratra e tompo malalo. Koa mitenena amin'ny vahoaka anao, mitenena amin'ny mpanomponao, fa voniny izay iainao anao tompo. Apetreo ny nofiko, ampangino ny nofiko, fa ianao rery ihany no hiteny eto Jesosy, ianao rery ihany no hisandratra e tompo malalo. Tiraiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao, ny anao zay tramitoro indrindra mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Ny hijorantsika vavolombelona eto dia momba ny fahafolo-karena. Amen. Ny tompo zany a, matsapa ny tompo zany ohatra mitaky ny anambarako sy ny hijorako vavolombelona amintsika ny amin'izay fahafolo-karena izay. Tamin'ny taona 2019 nandraisako ny tompo mpamonjy tamin'ny fiainako, nandray Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako, kanefa dia tsy nahalala aho ny momba loatra ny fahafolo-karena. Fa ny fantatro zany dia ny hoe ny fantatro zany hoe dia zay vitanao zany, fa tsy amtery tsy terina hoe tsy maintsy mandoa ianao zany ny amin'ny fahafolo-karena, dia tsy dia niditra loatra ny amin'ny fahafolo-karena zany. Vakitsika ato amin'ny Malakia toko fahatelo, Malakia toko fahatelo andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho amin'ny trano firaketako, mba hasiakanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho, hoy ny Tompo Andriamanitry ny maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahihana manana ambiampy ho anareo. Amen. Ajantsika eo zany. Ny teny mihitsy zany ny Tompo eto hoe aterinareo, entinareo, sahalan'ny hoe mandidy zany izy eto, tsy maintsy entina ny fahafolo-karena ho ao an-trano firaketako izy, mba hasiakanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho, hoy ny Tompo Andriamanitry ny maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra. Ny Tompo zany rehefa tsika manome ny anjara zay any Tompo, dia fantatry ny Tompo zay ao an-danitra zay zahazatsika. Tsy tsika zany mandidy hoe ataoko ty amin'izay zao men'ny Jesosy an'izao, amin'izay ataony Jesosy an'izao, fa ataonao zany le fahafolo-karena, dia ny Tompo malala zay sisa zay manandrivy atsika zany, satria reny zany zay ny fahafolo-karena zay omentsika an' Jesosy. Ny fahafolo ny midika zay, ohatra mandray karama, ohatra hoe $50, dia ny ampahafolo zay atao divisé par folo dia $5,
Zany hoe raha mandray aho zany a $50 par mois, dia zaraiko zany iny zany atokako hoan'i Jesosy tsy kasiko zany iny a $5 isam-bolana. Isam-bolana $5 tsy maintsy alohako na tiako zany na tsy tiako. Halleluja. De io zany no anjarantsika. Tsy azontsika io alaina, tsy azontsika io ampiasaina, tsy azontsika io hanina. Halleluja. Amen. Misy fampianarana miteny hoe tsy manina satria efa andron'ny fahasoavana antsika zao. Zay nahazo ahy teo ry havana. Nahazo ahy zay zavatra zay ka tsy niraharaony amin'ny fahafolokarena. Amen. Nefa tena voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra manomboka any amin'ny Genesisa, testamenta taloha, any amin'ny testamenta vaovao, ny anjara zay omentsika an Jesosy. Eto ny anjara omentsika an Jesosy dia tsy voatery ho ao an-trano-piangonana ihany. Arakaraka ny itarian'ny fanahy masina anao. Tsy voatery ho an'ny pastera ihany. Halleluja. Raha mamaky tsika ny Mateo 4:20 ngambazay raha tsy diso na 7:20, de manambara ny fanomezantsika ho an'ny mahantra, ho an'ireny madinika ireny. Ireny ihany koa zany azontsika omena ny amin'ny fahafolokarenantsika. Halleluja. Anatin'izany ihany koa ny rakitra ny offrande, de tsy maintsy koa zany io afaka koa ianao manome zany hoe zay ataonao an'iny rakitra iny. Amen. Na ataonao mpiangonana na ihany koa misy ny manome ho an'ny kamboty mpitondran-tena, arakaraka zany zay tarian'ny fanahy masina anao. Fa ny fahafolokarena tokoa dia tsy maintsy aloha. Tsy maintsy alohantsika. Halleluja. Hitra amin'izay fijorovovam-bela zay manko rehefa avy eo. Satria entitra ny tompo ary tezitra izy raha ny volany no kasitsika, ary mitondra ozina amin'ny fiainantsika. Mitondra ozina amin'ny fiainantsika le izy. Halleluja. De tamintsika nandray an Jesosy ihany koa zany. Raha ohatra ka tsy voalohantsika tamin'ny nanomboka nandraisanao an Jesosy mangata amin'ny tompo anao tsy nandoro fahafolokarena. Zaho zao nanomboka tamin'ny 2019. Amen. Za eto ny zavatra niainako mihitsy no ambarako eto zany. Ny zavatra nilalovako ambarako eto. Mba ampifoha ny masom-panahintsika, mba handraisantsika décision. Amen. Satria za ihany koa hatramin'ny 2000 nandraisako an'ny tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainako, de nanao tsiramby ny fahafolokarena. De ny ataoko zany zaho mangataka amin'ny tompo aho, angataka amin'ny tompo, mifona amin'ny tompo aho, mifona amin'ny tompo amin'izay andraisanao décision ihany koa. Tsy haiko anao tamin'ny taona firy nandray an Jesosy. De ny bebanao de mangataka amin'ny tompo anao hoe inona no tokony ataoko Jesosy zay tsy voatery zany eto zany satria anonitra anao tsy maintsy oneranao le teo aloha tsy vitanao. De izay angatanao amin'ny tompo hoe zay tratranao zany angatanao amin'ny Jesosy, ity Jesosy no vitako. Hitantsika le vehivavy anankiray nandatsa-drakitra, ny fara-panana no nomeny ao. Tahaka izay zany zay zakanao hoe Jesosy Jesosy arakaraka ny anatin'ny fonao ao zany. Nandritra zao 2019, 20, 21, 22 ataona 2023 tsika zao. 2022 eo amin'ny 4 taonao zany tsy voalohako. Misy 4 taonao, misy 12 mois. Zavatra mbola tsy fantatro. De ibebako amin'ny Jesosy la izy de rehefa mibebaka ao de avy amin'izay mandray décision Jesosy ity ny zakako ty vola ty, anonerako zay 4 taona tsy nandoavako ny fahafolokarena. Amen. Zay zany ny amin'iny. De manomboka eo amin'izay ianao mandray fanapahan-kevitra mandoa isam-bolana ny fahafolokarenanao. Amen.
ijoro vavolombelona amintsika zany. Ny lalovako amin'izay zavatra zay. Ary ny tenena ny tompo mafy ahy. Amen. Nanomboka taona nandresako ny tompo dia andeha fotoana nanomboka 2020 ngamba. Nanomboka sarosatra nanomboka problema zany amin'ny asa. Asa tena hoe problema amina sarotra hoe ny asa tsy facile mihitsy tamiko. De isaka ny manofy aho zany tadidiko tsara. De manofy aho misy mangalatra ny volako foana. Misy mangalatra ny volako. De tsy haiko zany le izy io zany nofiny sepase mandritra an'le rehefa za teo zao palalan'ny tompo hoe le zaho tsy andova volo-karena. Ay le devolo mihitsy zany mangalatra ny volako. Mangalatra ny volako. Amizay zaho tsy havita anao volo-karena. Amen. De hitako mihitsy hoe tena hoe sahirana miarabola satria tsy tao anatiko ny andoha ny volo-karena. Ndray mandeha na nofy, mandeha eny an-tsena za, mandeha eny amin'ny mpivarotra, de jereko misy andeha anome vola teko misy mangalatra tampoka ry vola. Le poketra sy volako. Ay zany le devoly mangalatra ny volako, lany foana amin'ny sakafo, lany foana amin'ny fividianan-javatra. Ka ny Jesosy zany tsy nataoko. Amen. De nandeha foana ny fotoana nanofy aho. Misy olona manome poketra de le poketra omeny loka. Hitatsika amin'izay hoe le vola fitahina omeny Jesosy ana mihitsy zany satria manambara izy ao amin'ny Malakitoko 7. Le fitahina zay omeny atsika noho ny amin'izay hoe fanomezantsika ny any Jesosy zay. Satria hoe aloavo an'i Kaisara zay ny Kaisara, aloavo an'i Jesosy zay an'i Jesosy. Amen. Any ka hitako hoe meny poketra de jereko le poketra loka. De jereko le poketra nokatra poketra jereko loka. De izy hoe manina menao poketra loka de anenjika an'le vehivavy satria vehivavy nanome an'le poketra tsy hitako tsony izy. Nalainy ny poketrako tsara de le poketra ratsy ny menena. Izany hoe de volo mihitsy zany izy. Maka le volako nangalatra le volako satria le volako hitatsika zany le vola zany tokony hoe nomena an Jesosy ny anjarany. Nefa ahoana ny ataony devoly? Entintsika mividividy zavatra amin'ny vola iny, amin'ny volantsika lany foana. Olietsika nomeo an Jesosy, olietsika nampimantra de tsy tadiditsika tsisy zavatra anatin'ny saitsika. De iny zany le hoe angalarin'le devoly satria entiny eny amin'ny mpivarotra, lany amin'ny sakafo, lany amin'ny zavatra hafa, lany amin'ny fananganana trano sisa. Zany hoe le zavatra tsara ny tenanao fa ny Jesosy zany tsy ao anatin'izay. Nefa zavatra hoe ampahafolony ihany no ilainy Jesosy amintsika. Ampahafolony. Amen. Tendry avy nandeha fotoana nanomboka tonga saina. Nanomboka tonga saina. Fa maninona zaho ao amin'ny asa misy blocage. Tsy apako zany misy blocage amin'ny asa. Fa teo mifanatrehan tompo foana tady Jesosy ina problème Jesosy. Teo nanomboka Jesosy nitondray amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray fampianarana momba ny amin'ny volo-karena. Momba ny tenenan Jesosy amin'ny mitondra Jesosy satria tany an-danitra mihitsy izy. De ny tenenan Jesosy ny amin'ny volo-karena. De io fijoroana vovolombelona zay rahantsika amin'izao io. Izy nentin Jesosy nampahalalan Jesosy ny zanak'Andriamanitra de mila mandova volo-karena. Voahozana rehefa tsy mandova volo-karena tonga saina nanomboka teo ry havana. Nanomboka tonga zay raha ty zany ao asan'ny devoly. Amen. Ka rehefa tsika zany tsy mahafoy zany tanantsika zany enseigner izy ireo tanantsika tsy havita ny volan'i Jesosy nefa pahafolo. Nefa tsika ny magagany jereo fotsiny hividy sakafo ianao. Andefa vola miankoina anao vitanao na ohatrinao. Amboatra trano anao mavita na ohatrino. Fa rehefa ho an'i Jesosy tsy mahavita anao. Tena hoe bloquen'le devoly zany. Mba tsy azonao le fitahina tsy rotsaka aminao fitahina avy any an-danitra. Nefa fitahina ho atsika le izy. Ho avy ohatra ny misoary, ho avy ny mosary amin'ny tany te. Ny tahian'ny tompo atsika.
le fanomezana atsiaro anjosika nanome mahatraka amboty reny voasoratra ka antsika rehefa misy ny tsy visy atsika ihany koa Jesosy mahatsiaro atsika. Halleluja. Zay zavatra zay ngalarin'ny Satana ry havana. Aoka atsika tsy hoe fampianarana fa nahazo azy ary fampianarana tsy maninona tsy mandoko karena. Fa io tsy maintsy ataontsika zanak'Andriamanitra ny fahafolo-karena. Tsy anjara atsika zany miteny hoe alan'ny pastera io vola io, tsy anjara atsika zany. Anazy sy Jesosy mihinana ny fahafolo-karena iny. Fa ny anjarako sy ny anjaranao manatanteraka le tenin'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Faketsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany ny toko faha 17. Samuela voalohany toko faha 15 andiny faha 7. Samuela voalohany toko faha 15 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany Avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifin'i Ezipta. Ary azony sambobelona Agaga mpanjakan'ny Amalekita. Fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono any Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry, amanosy sy ny omby sy ny mifay sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy foy no naringana ireny, fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Amen. Dia raisiko amandiny faha 12 hatramin'ny faha 13 anaran'i Jesosy. Fa hoy Samuela, sitraky ny tompo moa ny fanatitra odorana sy ny fanatitra afalatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'ny tompo. Azafady tsy aoko efa mandeha amin'ny faha 20. Raha isika zany manomboka amin'ny faha 20 ka hatramin'ny faha 20 anaran'i Jesosy. Fa hoy Saoly tamin'ny Samuela, efa niaino ny feon'ny tompo ihany aho, ka nandeha tamin'izay nanirahan'ny tompo ahy ary nitondra ny Agaga mpanjakan'ny Amalekita, sady nandingana ny Amalekita rehetra, nefa nangalan'ny olona ondry, amanosy sy omby ny babo, dia izay soa avy tamin'ny zavatra aringana mba ho vonoina atao fanatitra ho an'ny tompo Andriamanitra ao Gilgala. Fa hoy Samuela, sitraky ny tompo moa ny fanatitra odorana sy ny fanatitra afa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'ny tompo. Ny manaraka no tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino ny tsara noho ny saborany ondrilahy. Fa ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima, satria nandany teny tompo ianao dia no laviny tsy ho mpanjaka kosa. Amen. Mila mitandrina atsika zany satria Andriamanitra atsika, Andriamanitra tsy azo vazivazina. Halleluja. Nisy fotoana zany tena hoe Jesosy rehefa zao tahinao fa te eniko zany le fampianarana amin'izay tonga tamiko, hitako hoe tompo mitsy mikasika zany ho tonga saina. Nomboka teo Jesosy, raha zao menao asa tsara tsy adinao tsy fahafolo-karenanao. Fa nomboka zao anonotra le teo aloha, mila onerana le teo aloha zany zay vitanao, zay tratranao zany, na tsy izy rehetra ary fa zay tratranao miteny ianao Jesosy tia nitratra koa, dia avy zany oneranao le izy ataonao zany le fahafolo-karena. De nanomboka teo ny matsapa ny hainao ny tompo nanome asa, dia ny nahagaga nefa ny tompo ry havana, adiniko le izy tsy zavatra tsaroko. Amen. De tamin'izay koa zany tao amin'ny groupe zany izay hitondran'ny tompo, dia
ny tompo nanafatra anay tao zany ny amin'ny hanome ho an'ny mahantra. Zay zany no afatra ny tompo anay. Amen. Raha tsika zany makany am-piangonana de mila tsika manome mpanompon'Andriamanitra zay tarihan'ny fanahy masina anao. Fa ny anay kosa ny tarihan'ny tompo de ny hanome ho an'ny mahantra. Hanome an'ny mahantra araka ny voalaza ao Matthieu 20 jerentsika manjary alalantsika azy Matthieu Matthieu 20:20. Ny amin'ny Matthieu 20:20. Mandihy fafito amby telopolo de milaza hoe ary dia amaly azy ny marina ka anao hoe tomboko vina no hitanay nona ianao ka nomenay ihanina na nangetaheta ka nampisotroinay. Matthieu 20:20 andihy fafito amby andiny fafito amby telopolo. Io zany recommandation nomeny tompo anay ao amin'ny groupe takiany Jesosy aminay. Halleluja. De mila manatanteraka izay hoe ny anjara fahafolokarenako zany zay arakaraka ny karama raisiko iny zany atokako omena ho an'ny mahantra sy ny rakatrako. Amen. Dia zay ny teny tompo ao aminay zany. Raha ianao makany am-piangonana omeo ny an'i Jesosy ho ampanompon'Andriamanitra. Aza mihaino le fampianarana hoe sisan'izany fa andron'ny fahasoavana zany tsy ary havana lainga izany. Ho any an-danitra atsika mila mandoa fahafolokarena ary anamboarana ny tranontsika ao an-danitra ao ihany koa. Amen. Dia ny teny de rehefa tonga amizay de niaino any tompo niaino any tompo de niaino nanome asa fa ny nahagaga tsy tadidiko le zavatra rehefa avy eo. Hitatsika le devoly zany mbola manarina le masoko. Nanarina ny masoko tsy zavatra tadidiko nefa zavatra efa niteneniko teo amolotro tsy maintsy tanterahako ny zavatra teneniko hoe ataoko io Jesosy. Ary ihany koa ny recommandation zay de nanomboka nampanofy indray ny tompo. Ny tompo efa mampatia efa mangalatra le vola omenan'le mahantra indray miteny Jesosy eo iavana. Amen. De indray mandeha amizay zany aho tsika hoe nisy inangana tonga an'iny zavatra hoe nangataka teny tamin'ny tompo aho. Nangataka teny tamin'ny tompo aho de nivavaka de nanokatra baiboly aho. Vao nanokatra baiboly aho de io Samuel 5:20 zay nivaketsika teo. De ny masoko ny tompo teo mandiny 7 ka hatramin'ny 7 hoe alainareo ho anareo zay tsaratsara fa zay ratsiratsy zany avelanareo. Eo atonga saina. Ina mahatonga ty teny ty. Ina ny tsaratsara nalaiko Jesosy. Ina ny zavatra tsara nalaiko. Eo zany mitikodina mieritreritra le izy. Le vola zany ho an'Andriamanitra mbola adinoko indray. Halleluja. Hitatsika le devoly zany manampona ny masom-panahintsika ry havana mba hatonga antsika tsy ho any an-danitra. Hatonga antsika atezitra an'Andriamanitra. Hatonga antsika azo ozina. Amen. Teo ao ny zavatra tadidiko manaraka ihany koa zany. De zay hoe rehefa niteneny io zany de nahatsiaro aho zany hoe nao mbola tsy tonga saina ihany zay nao mbola tsy tadidiko le izy. Tsy tadidiko fa ny zavatra nataoko zany satria nisy ihany koa zany zavatra noteneniko. Reo teny rehetra tenentsika reo ry havana mila mitandrina antsika satria reny teny tenentsika ohatra mivoady tsika. Mivoady za rehefa zao de zao no ataoko anao. Manampy olona anao misy zavatra ataonao de tsy nitanterahanao anadinana anao koa le izy. Eo koa tonga zany satria ny zavatra niteneniko
nampanantena olona nefa le izy tsy nitanterako. Ao koa izy ny tenin'Andriamanitra ny teninareo hoeny dia hoeny, tsia dia tsia, fa rehefa mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy. De iny zany tonga tao anaty saiko koa satria napetraka ny fanahy masina ao anaty koa tsy maintsy vitaiko koa le izy. Amen. Hitantsika le dingana ratsy ka misy etapetapa ary misy zavatra mila tsika mankatoa ary manatanteraka raina asa le izy. Ry tenitsika rehefa mitenitsika eny dia eny dia tanteratsika, rehefa mitenitsika tsia dia tsia tsy tanteratsika. Ka nisy zany namana anankiray zany izay hoe nanaovako nifanaraka zahay roa nefa avy eo le izy tsy vitako. Zay zavatra zay tonga tao anaty koa nampatsiaka ny fanahy masina. Mitandrema zany tsika amin'ireny teny alohaka ny vavahaditsika reny satria reny ihany no anadinana antsika. De tonga zany tao anatiko zany hoe mila manefa le zavatra niteneniko. De inona ny tao anaty saiko zany hoe tao anaty saiko zany inona ny ataoko Jesosy, inona ny ataoko. De teo zany aho nietrehitra hoe nietrehitra zany aho hoe misy zavatra omeko zany ho an'ny olona io zany hoe faiko le zavatra niteneniko zany. Amen. De tsy raha zay zavatra zay ekeny tobo. Fa le tenin'Andriamanitra nomeny ahy de mbola nandinika ihany aho hoe inona Jesosy, inona Jesosy. Le zavatra niteneniko tamin'ny olona ty tsy nefaiko ve sa inona. Ny ampitson'iny ry havana, ny arivan'iny ny tenindray ny fanahy masina. De ato amin'ny vakitsika Matthieu toko fa azafady somary lavalava. Matthieu toko fa 7:20 andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 4:20. Ty teny ty vakinareo manomboka amin'ny 20 eto mandinika manomboka amin'ny 1:20 io ny teny niditra mafy teo amin'ny sofiko. Amen. Teny fanahy masina ny teny eniko mihitsy eo amin'ny sofiko. Akoatra n'le nivakiko teo de le izy zany mbola tsy azoko de navery tompo fandroany zany ny tompo rehefa miverimbena zany le teny de fa mpitandremana zay. De ny teny nomeny eto vakiko amin'ny 1:20 fa anao mamaky hatramin'ny farany momba n'ilay mpanan-karena. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao mandehana amidio ny fanananao ka omeo ny manana alahelo, omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra anao ary avia anaraka ahy. Ny teo amin'ny sofiko le feo ny teny hoe amidio ny fanananao ho any malahelo, amidio ny fanananao ho any malahelo. Ny miverina intelo teo amin'ny sofiko ilay teny. Fanahy masina ny teny fa mialalan'ny mpanompon'Andriamanitra nampiteneny eo amin'ny sofiko. Niverina teo amin'ny sofiko. Taitra zao satria androany ohatra azoko ty teny ty ny arivan'iny androany azoko le teny Samuela voalohany toko fa 5 teo ny arivan'iny ny azoko ndray ty teny atao Matthieu toko fa 7:20 ny 1:20. Tonga saina tampoka zany sady tonga de nahatsiaro le fanomezana ho an'ny manitra satria ho an'ny malahelo vao teny eto. Deo zany natsatra ny bebaka ny fona Jesosy Jesosy adiniko. Tokoa moa anisy an'izay tao amin'ny recommandation amin'ny groupe. Ary ihany koa ny amin'ny fahafolakirainao zay efa niteneniko Jesosy anandro alika ny fona tena le devoly mihitsy mananjamba ny masoko. Aiza zavatra efa nitenena nefa tsy ho tadidinao. Ny fanadinona de tsy avy amin'ny Jesosy ry havana. Misy olona be adino mibebana mangata amin'ny tompo mba omben Jesosy le fanahy fahazavan-tsaina fa ny fanadinona tsy avy amin'ny Jesosy. Devoly io am'izay ianao ho taraiky foana. Ho taraiky foana ianao amin'ny asa ny tompo. Ho taraiky foana ianao amin'ny zavatra ataonao adino lava. Halleluja. Tsy avy amin'ny Jesosy ny fanadinona. Amen. Fa tena nadino zay nampanofizana hoe zaza mina mangazo zao mangalatra mangazo ny sakaka. Jesosy anahoana no mangalatra mangazo. Le volan'i Jesosy. Masarotiny an'i Jesosy io volantsika io. Ka tonga ny volan'io zafady. Ka tonga amintsika ny teny androany. Aloavo zay an'i Jesosy, aloavo zay an'i Kaisara. Kaisara dia hoe volam-panjakana. Misy ohatra hoe fiarahamonina misy vola aloha dia aloavo.
misy vola hoe tsy maintsy mandoa trano mandoa jiro aloavo ho an'ny fanjakana zany. Fa ho an'i Jesosy de mila alotsika koa. Maninona ny fanjakana vitantsika nefa ny Jesosy tsy vitantsika. Manangatrano vitantsika. Minakana tsy tapaka vitantsika. Halleluia. Fa ho an'i Jesosy tsika tsy mahavita. Zay zavatra zay zany tena hoe mahasarotiny Jesosy atsika kristiana mila mandoa ny volany. Amen. Ireo tendreo naveriny toko teo amin'ny sofiko de mafy anao mihitsy. Tonga saina Jesosy andamina andro volanao reo. Mandraisa décision nao manomboka zao. Mandraisa décision ny tsy vitanao rehetra hatramin'izay. Mibebay anao de mandraisa zay anananao ao tahaka an'ilay vehivavy nandatsa-drakitra. De ny farapananana iny no nomeny. De zay ihany koa ny ataonao Jesosy tia ny azoko omena dia omeo an Jesosy. Omeo an Jesosy. Fa tsy hanenenanao zany. Fa rakitra lehibe tsika ao an-danitra. Ary ny anarantsika voasoratra ao an-danitra ihany koa ao amin'ny bokin'ny souvenir, bokin'ny fahatsiarovana, ny amin'ny ataontsika, ny anomezantsika ny sahirana, ny anomezantsika ny mahantra. Amen. Ny teny mihitsy ny tompo andena hoe tezitra tamiko izy tamin'izay de nanomboka eto aho dia tena hoe mamolaka ny tenako. Tena hoe ianao mihitsy zany mamboatra ny vatanao na manana ianao na tsy manana ianao tsy azonao alaina ny an Jesosy. Alleluia. Ka izay tarihan'ny tompo anao, anome ho an'ny mahantra anao, omeo ho an'ny mahantra. Ho anome anao mpanompon'Andriamanitra anao, omeo ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ataonao asa sola izy ao am-piangonana, omeo an Jesosy satria mila vola ny asan'Andriamanitra. Lainga ny Satana io. Raha tika mijery ny didiny Lucifera de ny misakana ny zanak'Andriamanitra tsy handofa fahafolokarena. Contre le tenin'Andriamanitra. Ataovy izy tout moyen ny kristiana tsy handofa fahafolokarena de ny pastera ho voatsiny foana mina fahafolokarena amin'izay tsy hanome ny ampahafolon'ny kristiana. Didy apetraka ny Lucifera koa io. Amin'izay ny tsika kristiana zany tsy handoa zay anjara mihetsika an Jesosy. Fa io de tsy maintsy atao. Tsy maintsy. Halleluia. Dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny taolan-drindrina ao mandrakizay. Amen, amen. Veriny eto ao hitondra ny amin'ny tapany fahaenina ny amin'ny fifadikanana ny amin'ny Daniel. Halleluia. Dia ny fijorovam-olombelona ihany koa raha antsika rariva. Aoriny en direct zay ataontsika zay raha ohatra ka anaraka anao ao amin'ny chaîne YouTube-ny Ho avy Jesosy Kristy tompom-bebay ianao. En direct misy vavaka en direct isaky sabotsy amin'ny valo. Aorian'izay zany no manaraka antsika ny fijorovam-belona manaraka ny tapany fahatelo. Alléluia. Dia tahiny Jesosy daholo tompoko. Amen.